eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba ho antsika tsiraray avy indray zay manaraka izao fandarana izao ny tenako mirary ny fitahin'andriamanitra ho amintsika tsiraray avy any koa aho ary manasatsika anaraka hatramin'ny farany indray a izao a fotoana izao ety am-piandohana dia manonona ny fiadanan'andriamanitra sy ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy ny tenako a indrindra fa ho anao zay ao anatina tsy fahasalamana am'izao fotoana izao dia rarina somba ho sitrana ny aretinao amin'ny anaran'i Jesosy a ho anao zay ao anatina olana dia egnany le Andriamanitra zay mahay zavatra rehetra hitondra vahaolana lehibe a eo amin'ny fiainanao ho anao anko zay matsapa hoe tena ao anatina ady sarotra ary verihevitra am'izao fotoana zao tahaka ny hoe efa tsisy azo atao intsony de hoy aminao aza matahotra fa baiboly no milaza fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny anasako atsika rehetrarehetra de ity tena apetra ho ampelantanan'Andriamanitra ny fiainana ankino am' Jesosy Kristy ny fiainanao mba ahafahany hitsantsehatra sy miasa eo aminao satria izy ny antso atsika manao hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo a izany zany no midika fa itenin'i Jesosy amin'ny Jaonina 5:10 io de te hisarika atsika mihitsiny hoe mila mifandray am' Jesosy mila mifamatotra am' Jesosy mila miankina am' Jesosy foana ny fiainatsika na ny ety ambonin'ny tany na ny fiainatsika ho an'ny an-danitra io de ambarako amintsika fa ao am' Jesosy Kristy ny lalana iankina zany rehetrarehetra izany ka ny voninahitra dia atolotsika ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina am'izao fotoana zao de andolotsika hivavaka ary ametraka ny fotoana rehetra epelatanan'Andriamanitra mba ny fanahy masina ny no hitarika atsika ny fanahy masina ihany koa no ampiteny ny vavan'ny mpanompony a ary mba hisy fiatraikany eo amin'ny fiainatsikany ny teny-pasoavana izay a ampitinain'Andriamanitra am'tya maraina ity vavaka ary sika tompoko Andriamanitra raiko tsara indrina zay ny an-danitro rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra anao indray zay Andriamanitra fa mbola nitahinao nomenao tombonandro ary mbola nomenao fofinaina mahavelona ary mbola menao ty fotoana androany ity ihany koa zay rahanay mbola mandre ny feonao amin'ny anaran'i Jesosy mitenena aminay Andriamanitra ary ny teninao ane hitondra fahasoavana ampitombo fahalalana afantaranay ny tokony ataonay ihany koa mitenena amin'ny olona rehetra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mino amin'ny fanahy masina fa ianao mampiteny mivavako ary miasa ao amponin'ny olona sotra tompo amen ya isaorana lehibe Andriamanitra satria efa madiva ifarana sady ny taona 2020 sy 2020 isaorantsika ny tompo satria tao anatin'izay volana maromaro tao hoe 20 volana mahery dia nomen'Andriamanitra atsika ity taona 2020 sy 2020 ity maro reo zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainatsika maro reo fanambinana fitahina fitantanana fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainatsika tamin'izao taona 2020 sy 2020 madiva ifarana izao ny zavatra azoko antoka nefa ny izao na inona ihany koa zavatra mety nandalo teo amin'ny fiainanao toy ny hoe olana ny aretina ny mety faravana teo amin'ny asa ve mety olana teo amin'ny tokantrano ve mety tsy haiko hoe mety nandalo fitotonganana mihitsy amin'ny fiainanao angambany tamin'ity taona ity zany roany te hitaonantsika rehetrarehetra hoe Andriamanitra dia ambara amin'ny baiboly fa tsy mahafony olony mihitsy fa Andriamanitra de eo akaikitsika mandrakariva manoloana zany rehetrarehetra izany dia satria araky ny teniko teny aloha hoe madiva ifarany ty ny taona efa andray taona 20 sy 20 isika afaka andro a vitsivitsy indray a raha sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan zany dia rary loatra raha isotra n'Andriamanitra isika noho ny am'ireo fahasoavany ny am'ireo fitahiny noho ireo zavatsoa rehetrarehetra zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainatsika zao no antony mantsy tena ilain'Andriamanitra isika misaotra azy a mandrakariva
ary ny loha hevitra ianarantsika androany de hoe ny tsy ambaratelo ny atao hoe fisaorana an'Andriamanitra. Ny fisaorana de tsy hoe zavatra ataotao fotsiny, na hoe karazana slogan, na hoe zavatra efa mandeha mahazatra, fa mila fantatsika androany fa ilain'Andriamanitra teny ilain'Andriamanitra isika mahay misaotra azy mandrakariva. Zao moa volaza Salamo 4:30 manomboka 1 Salamo 4:30 dia ao amin'ny 1 zao voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiko azy. Andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'ny Jehova. Averiko ihany le tenin'Andriamanitra. Andeha misaotra ny Jehova ianareo rehetra izay mpanompon'ny Jehova. Amafisiko tsara de izao, na iza isika milaza fa manompo an'Andriamanitra velona, na iza isika milaza fa manompo an'Andriamanitra nahariny tany sy ny lanitra, na iza isika milaza fa manana an Jesosy Kristy tompo zay manapaka sy manjaka ao anatsika ao, de miantso atsika ary mibaiko mandidy eto ny tenin'Andriamanitra. Andeha ozy na hoe mandehana ianareo rehetra izay milaza fa mpanompon'Andriamanitra, mandehana misaotra azy. Midika izany fa ny baiboly mihitsy eto no miteny fa ny fisaorana kay tompoko, tsy tsika no misafidy azy hoe tokony hisaotra ahako. Ny fisaorana ihany ko tsy hoe rehefa misy zavatra mety aminao de tokony hisaotra ianao na tsy tokony hisaotra ianao, fa fisaorana kay de takian'Andriamanitra ary didin'Andriamanitra mihitsy ho ataotsika zay milaza fa mpanompon'Andriamanitra. Na iza ianao iaho milaza fa hoe zahako manana Jesosy Kristy tompo ato manjaka atao anatiko, efa nanaiky an Jesosy ho tompo monjy ny fiainako a, zany olo efa nakaiko fa novidiny Jesosy Kristy tamin'ny rano teo amin'ny fijaliana. De hoy amintsika androany, andao aingana anamarina sy anatanteraka ity tenin'Andriamanitra ity. Rehefa tena mandinika amin'ny baiboly any amin'ny boky Nehemia zao Andriamanitra de miteny hoe ny fisaorana de mila atao mandrakizay. Raha marina zany de hoe isan'andro de tsy maintsy manokana fotoana isika mba hisaorana an'Andriamanitra. Andeha misaotra an'Andriamanitra ozy, didin'Andriamanitra isika hisaotra azy. Fa maninona ary ny didinitsika hisaotra azy? Didin'Andriamanitra isika hisaotra azy satria voalohany, Andriamanitra no manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Izy lo Andriamanitra lehibe sy mahagaga, tompon'izao rehetrarehetra izao. Ka noho izany indrindra de mila resy lahatra sy tena tonga saina ianao hoe tsy toy zao ny fiainako raha tsy tao amin'i Jesosy. Didin'Andriamanitra mihitsika hisaotra azy satria izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Zao voalaza Salamo 4:20 ao amin'ny 1 Salamo 4:20 An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. An Jehova ozy ny tany sy izay rehetrarehetra eo aminy, na iza isika miaina eto ambony ty tany ty, niza isika milaza fa velona eto ambony ty tany ty, de voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara eto, an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ary ze tian'Andriamanitra omena an'io any no mandray an'io. An'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra hoy anao androany. Andaotsika hisaotra an'Andriamanitra. No tahintsika, nambinina isika, tsy maintsy misaotra azy isika satria izy ny Andriamanitra lehibe, tompon'izao rehetrarehetra izao. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika faharoa, mba ho fakasitrahatsika sy ho faneketsika ary famezantsika voninahitra azy ny amin'ny fitondrany sy ny fitantanany ary ny fitahina rehetra zay nomeny atsika nandritra ty taona itya sy tamin'ny taona lasa ny fandimby. Ny Salamo 3:1 aitsika tsara zany manomboka 1 misaorany Jehova ary fanahiko sy izy rehetrarehetra atao anatiko, misaorany anarany masina, misaorany Jehova ary fanahiko aiza misy adinona ny fitahina rehetra. Ny mahatonga atsika ihany koa zany hoe antsona mba hisaotra an'Andriamanitra de izao, ny olombelona tompoko ndraindray mora manadino ny amin'ny zavatra tsara sy ny soa izay natao taminy. Ary rehefa mandeha ny fotoana ndraindray de izao, lasa zavatra ratsy no mameno ny sain'ny olona, lasa ohatrany hoe ny zava-ny olany, ny zava-manahirana azy, ny fahasairanany,
ny mahatonga ny olona mireny mameno sain'ny olona indraindray de eo mihitsy mahatonga an'Andriamanitra hoe ary Davida de resy lahatra tam'izany mihitsy hoe misaorany Jehova ry fanahiko sy izay rehetrarehetra atao anatiko, misaorany anarany masina. Azo mihitsy ary nyteneniny hoe aza misy adinoana ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Mba hisaorantsika an'Andriamanitra hoy aho de tsy hanadinoantsika ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika. Maro be mihitsy nyreo fahasoavana ataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, maro be reo fahagagana, fitahiana, fanambinana ary ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika io de tokony hisaorantsika an'Andriamanitra avokoa. Aza misy adinoana zany tompoko, aza misy adinoana ao ny fitahian'Andriamanitra rehetrarehetra, fa andaotsika hianatra hisaotra an'Andriamanitra. Ary araky ny afatra teny aloha hoe baikon'Andriamanitra io na hoe didin'Andriamanitra mihitsy, tsy maintsy ataotsika vahoaka an'Andriamanitra, olon'Andriamanitra rehetra izay milaza fa mpanaradia azy. Tsy tokony hanadiny mihitsy isika ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, ny amin'ny soza nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, na inona de tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao. Eto aho de miteny aminao hoe na de mbola io fahavelomanao io azy, ny amin'ny tombon'andro men'Andriamanitra anao io azy. Mazava le tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matitoko 9:7, izy amintsika na de manaza ozy no may manampy na de fotoana vitsymonja aza ny amin'ny andro iainantsika. Tena izy zany de zao hoe io fahavelomantsika, io andro iainantsika, io segonda mbola iainantsika io na de manaritsika sao de mba afaty aty aretiny ity, sao de mba ohatrany ny zavatra hitranga, tsy may manampy isika na de kely monja aza ny amin'ny andro izay iainantsika. Avy amin'Andriamanitra daholo io tombon'andro havelomanao, na io hery tanjaka ahafahanao miasa io azy de mbola avy amin'Andriamanitra io. Fahatelo, ny mahatonga atsika tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ihany koa de izao: itsika de mila makasitraka sy resy lahatra, fa ny fisaorana de midika ary miteny amin'Andriamanitra hoe tsy toy zao Andriamanitra raha tsy tao aminao. Misy olona matsy indraindray te hiavinavina ny fony, ohatra am'izao zao le lehilahy atao hoe Nebokadnezara mpanjaka. Ny tsy fahaizanao misaotra an'Andriamanitra io zany fa de taky ny mihevitra ianao fa ianao mahay zavatra, fiheveranao tena hoe zany tena mahery, zany matanjaka, zany manam-pahaizana, zany manam-pahalalana, fa saintsainy ho Salamy 4:20 io. An'Andriamanitra ny tany sy zavatra rehetra ho aminy ary ny mponina rehetra de an'Andriamanitra. Le ao amin'ny bokin'ny Romanina moa de miteny mihitsy 2:10, Romanina 2:17 hoe Andriamanitra daholo ny antony zavatra rehetra, izy ny mpanapaka, izy no antony. An'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ao amin'izy no antony, izy no tao aminy no arina azy. An'Andriamanitra zavatra rehetra, Jesosy Kristy tompo, izy tompoko no antony zavatra rehetra. Indrindra zany tandremo sao de manoatra Nebokadnezara mpanjaka hoe tamin'ny heriko sy ny fahalebiazako navitako an'izao trano lehibe zao, tamin'ny fahalebiaza amin'ny voninahitro. Tena natonga an'Andriamanitra nahita hoe ity olona tika olona ny fironiko, ity olona tika avy ao amiko da hoe ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny fahiratatsaina ho aminy avy amin'Andriamanitra izany, kanefa nanomboka ny avinavina, ny evy tena ho zavatra, ny evy tena ho ambony, ny avinavina atao anatin'ny fony. Ary zay ny natonga an'Andriamanitra nananatra ny ty lehilahy ty, satria ny evy tena ho zavatra ianao, ny evy tena ho mahery ianao, ny evitra ny tena ho matanjaka ianao, de ozy Andriamanitra androany de ho apetreko anao mba ho tonga taka ny biby ianao ka irokahatra ny afaranao. Nampalahelo mpanjaka manamaizy azy teny ambony latabatra no misakafo, mpanjaka tena natanjaka sy lehibe afaka ny fiain'ny Babilôna sy manodidina azy, mpanjaka ny koizana ny Nebokadnezara mpanjaka. Fa nampalahelo vokatry ny tsy fahaizana misaotra, vokatry ny tsy fahaizana anakasitraka an'Andriamanitra. De voalaza ny ten'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ny etry ka lasa ninam-bilona na hoe nirokahatra taka ny omby ny afarany, satria ny evy tena ho zavatra loatra. Ary ny tena raharaha be ary rehefa tsy mahay misaotra an'Andriamanitra ny olona de zao zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainany. Toa de jevatsika amin'ny boky mitantara tantara faharoa toko 2:30 eo amin'ny 9:420 sy ny 5:20. Tantara faharoa toko 2:30 eo amin'ny 9:420 sy ny 5:20. Tam'izany andro zany dia narary efa saiko maty Ezekia, koa de nivavaka tamin'i Jehova izy
ary Jehova nyteny taminy ka nanome azy famantarana. Raha midika teny tsotsotra de hoe ary Jehova nyteny taminy de nanome azy fanasitranana. Endiny 5:20 fa Ezeka tsy mba namaly arak'izay soa efa natao taminy fa niavonavona izy mba amin'ny Joda sy Jerosalema. Averiko tsara fa niavonavona ny fony dia niara-ny fatezerana izy mba amin'ny Joda sy Jerosalema. Ndra iandro zany ty lehilahy ta hoe Ezeka ty dia narary efa saiko maty. Rehefa narary efa saiko maty izy de izy mpanompon'Andriamanitra, olona nitahian'Andriamanitra, ary tany aloha tany Ezeka de tena olona mahay misaotra an'Andriamanitra, mahay mitondra fanampisaorana teo anatrehan'Andriamanitra. Fa ty tam'ty ndray mitoraka ity, rehefa izy teo am-pavahoana ny fahafatesana, rehefa izy efa narary be saiko maty iny de nivavaka tamin'Andriamanitra raha lehilahy. Rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy ka Andriamanitra mo mpanasitrane, Andriamanitra ihany ko mpenivavaka e. Ary zay de miteny amintsika zay manaraky ty fandarana ity hoe marary venao am'izao fotoana zao, efa tena raha maha-olombelona de efa tsy hitanao ntsony ahoana ny ty aretinao ty fa efa mampanahy be ihany. Fa hoy aminao androany, Andriamanitra zay torinay aminao, lay Jesosy Kristy zay ambaranay aminao de efa niaritra ny kapoka Jesosy ary dia kapoka taminy fanasitranana ny olona zay marary rehetra. Maro raha ny olona hitanay zay nisotrany Jesosy tamin'ny aretina tsy voisa intsony, fa ny sasany de fa hoe raha maha-olombelona de fa maty, efa tsy natenainy namana ntsony. Fa no niery ny fahefany Jesosy Kristy sy ny fanasitranana nataony tamin'ny olona de sitrana ny olona marary. De tak zany any ko ty lehilahy ta hoe Ezeka ty, efa narary efa saiko maty izy fa nivavaka tamin'Andriamanitra. Rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy de nenon'Andriamanitra nivavaka nataony ka niteny tamin'ny Andriamanitra de nomen'Andriamanitra famantarana, na hoe nomen'Andriamanitra famantarana moa de fanasitranana. Raha mijeritsika ao amin'ny filazantsara Marka any, famantarana izy de fanasitranana. Midra tanàna marary izy de sitrany. Rehefa sitrany ty lehilahy ty nefa de izao faly fotsiny, nionina fotsiny. Ary ozy le 5:20 fa Ezeka tsy mba namaly arak'izay soa efa nataon'Andriamanitra taminy fa niavonavona ny fony. Ny olona tsy mahay misaotra zany de taky ny miavonavona mihitsy ny fahitan'Andriamanitra azy. Ohatra ny manamaivana ny zavatra nataon'Andriamanitra, taky ny manambany ny fanasitranana nataon'Andriamanitra sy ny fitahiana nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana. Ka hoy amintsika hoe ny tsy fahaizantsika misaotra an'Andriamanitra, ny tsy fahaizantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra natao tao fiainantsika de malahelo Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra satria jereo voaneny zavatra nazo andre Ezeka rehefa niavonavona ny fony, tsy mba nahisaotra an'Andriamanitra de voalaza ny tenin'Andriamanitra de niara ny fatezerana, niaran'le fatezerana avy amin'Andriamanitra Ezeka sy Joda ary Jerosalema ray manontolo. Mampalahelo zany. Ezeka narary saiko maty, Ezeka no mivavaka de nisitran'Andriamanitra, fa rehefa tsy nahisaotra izy de niara-ny fatezeran'Andriamanitra izy sy ny firenena ray manontolo. Ka hoy zany manao hoe sao tompoko, sao lahy, ny tsy fahaizantsika misaotra an'Andriamanitra io fa miveverantsika tena ho zavatra no sanatria mety hiara zavatra ratsy amin'ny fiainantsika indray hoe na ny ankonantsika ray manontolo na ny manodidina antsika sy ny fianakaviantsika. Mitaka ny nahazo any Ezeka io. Ka eto de mitaonantsika rehetra andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ho anareo rehetra zay mpanaraka ny fandaharana zay nataonay tamin'ny televiziona, ho anareo rehetra zay na miaino ny tenin'Andriamanitra zay toriana amin'ny alalan'ny radio, de miantso atsika rehetrarehetra izahay, ianareo zay nandray fahasoavana no tahian'Andriamanitra, nandray zavatsoa, nandray fanafahana, nambinin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka nataonay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahitalavitra na tamin'ny radio. Manasa anareo zahay ho andreo olona zay fa nitahian'Andriamanitra tamin'ny alalan'io fitondrahan'Andriamanitra anazy tao fiangonanareo fiandrondra kely. Manasa anareo zahay amin'ny alahady 15 volana Desambra izao, anokana fotoana ngezabe anankiray isika etsika misaotra an'Andriamanitra eo anatrehany ny amsoa rehetra sy ny fitondrany rehetra ary ny fitahiany rehetra izay nataony tamitsika tamty taona 2022 sy tam'ny taona lasa ny fandimby rehetrarehetra tany. Manasa anareo zahay fiangonanareo fiandrondra kely amin'ny 7 ora, amin'ny 7 ora ary amin'ny 2 ora
de isy fotoana ngeza be mihitsiny atokana isaorana an'Andriamanitra amin'io alahady fa 15 volana Desambra io ao fiangonana Refia Androndrakely. Miatso anareo zahay, manasa anareo, tandremo tompoko, sao manao diso takany Ezeka, sao manao diso takany Nebokadnezara mpanjaka, ka tsy mahay misaotra an'Andriamanitra, ka eritreretra fa hoe lamindamina fotsiny fiainana. Fa io fisaorana an'Andriamanitra io de mitahiry tsy ambaratelo lehibe ina hoe mitahiry zava-miafina tsy takatry ny saina, ny fahaizana misaotra. Aoka tsy ataontsika araky ny teniko tany aloha hoe ndraindray lasa ohatry ny hoe slogan fotsiny le hoe fisaorana an'Andriamanitra, indraindray ihany koa tsy fantatry ny olona ny tena herina zany fotoana zany fa ohatry ny teny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra de misaotra fotsiny, fa tsy fantatry ny olona ny tena hery le fisaorana. Fa eto de hitondra fampianarana fohifohy ny fisaorana ndraika tena misy secret lehibe mihitsy ny fisaorana mitahiry zava-miafina ary misy tsy ambaratelo ngeza be mihitsiny ao anatin'ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra io. Ohatra am'izany any amin'ny filazantsara ny Jaona toko 9 zao misy tantara kely fotsiny mba ho jerevantsika. Jaona toko 9 de voalazany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 9 ao dia manomboka eo amin'ny 15. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy, de hoy izy tamin'ny Filipo, aiza ny ividianantsika mofo hoanindreo? Fa izany nataony Jesosy mba izany toetra amin'ny Filipo, fa Jesosy efa nalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe na de mofo vidiana denary 200 azy tsy ampy azy rehetra ananan kely avy. Ny mpianany anankiray dia nisy mpianany anankiray atao hoe Andrea, rahalahy Simon Petera nilaza taminy hoe misy zazalahy ty manana mofo vary ordea 5 sy hazandrano madinika 2 nefa hoampy inona mo am'izao olona petsaka izao. Fa hoy Jesosy, asaovy mipetsaka ny olona, ary nisy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany, de 19 de nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra de nizara izany mba amin'izay mipetraka inana izy ary ny hazandrano koa araka izay nilainy. Tsy toizako tsony tantara fa maro amitsika no mahafantatra, maro amitsika nefa naheno maro amitsika nefa no nandray fampianarana tamin'ity tantara anankiray ty de hoe nampitomony Jesosy mofo 5 sy ny hazandrano 2 ka nahavoaka ny olona ny lehilahy fotsiny 5,000 fa tao mbola nisy vehivavy, tao mbola nisy ankizy, raha tsorina zany de hoe farafakeliny 5,000 sy ray alina ny olona tamin'ity fotoana anankiray ty izay nanaova Jesosy Kristy asa mahagaga izany. Rehefa tonga ny fotoana zany nahita vahoaka be de be mihitsy Jesosy, dia nanomboka nanatona ny mpianatra anankiray atao Filipo izy, niza toetra ozy voalazan'ny Baiboly, fa Jesosy efa nafantatra izay tokony ataony. Niza toetra ny Filipo izy hoe Filipo aiza no ahitatsika sakafo hoan'ireto olona be de be reto? Ahoana ny ahitatsika sakafo hoan'ireto olona vahoaka betsaka manaraka atsika reto? Fa Filipo tonga dia kivy, nijery tamin'ny zavatra hitany masony, nijery ny abetsahan'ny olona, ary nijery ny teo am-pelantanany, kivy tsy nanana fanantenana ahoana no avoky an'ireto leto ary zao mihitsy mo fanaparan'ny Filipo hoe Jesosy ahoana no atonga atsika avoky an'ireto leto na mofo vidiana denary 200 azy tsy avoky an'ireto olona be de be amanalindreto Jesosy fa Jesosy ozy ny Baiboly efa nalala ny tokony ho ataony. Inona le tokony atao? Na de tsy nisy teo azy fatany fa mofo 5 sy hazandrano 2 mba nisy tany satria Jesosy malala ny zavatra rehetra. Fa ny fatany de hoe ao ambadika ny fisaorana de misy fagagana, misy zavatra lehibe mitranga ary misy zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona fa ataon'Andriamanitra. Ny fanatrika tamina olana mavery hevitra teto Jesosy reo mpianatra, fa ny mpianatra tsy fantatry ny mpianatra ny tokony ataony, fa Jesosy efa nalala ny tokony ataony. Ny tokony ataony de hoe na inona zavatra mavery hevitra indraindray velo fataky ny Iosy ary mo za mihitsy ny teny Filipo zay mihitsy ny tenen'izy ireo hoe ny aty ange de mofo 5 sy hazandrano 2 kanefa ny avitinina mo manolona ndreto vahoaka betsaka reto, kanefa de teneniko aminao mety very hevitra venao am'izao fotoana
mety tapidalaka le arakibaky teny venao am'ty faraparany tony ty ary efa mamoy foenao alorangao lasa any tanteraky ty taona 20 so evy ty fa ohatrany tsy hitako zay maminy tsy hitako zay zavatra netiny tsy hitako zay zavatromba netiny fa faorina ady olana tandidina ratsy no apetrany amin'ny fiainanao kivy anao veny am'izany fa zany teny aminao aza malako verevitra aza malako kivy fa ny fahaizanao misaotra an'Andriamanitra de mana foana ny fahaverizan-kevitra rehetra rehefa tena mahay misaotra an'Andriamanitra ianao de ho foana ny fahaverizan-kevitra rehetra fa no fagagan'Andriamanitra anao asa lehibe Andriamanitra ny fisaorana nataon'ity Jesosy Kristy zay tompontsika ity no anisan'ny sekre ngezabe anankiray na tonga ny fitombona na tonga ny fagagana sewa tamin'ny fotoana io nalainy teny ampelantanandreo mpianatra ny mofo dimy sy azandrany-roa rehefa nalainy zany de ambarany baiboly ny fanatrika tamin'Andriamanitra Jesosy rehefa ny fanatrika tamin'Andriamanitra izy de nataony nisaotra an'Andriamanitra izy nisaotra izy ozy voalazany 11 rehefa nisaotra an'Andriamanitra izy de natolo ny ampianatra am'izay ny mofo ndana am'izay zareo am'izay ty hoentany amin'ny olona rehetra ty angana ataovy mipetraka ny olona ninana ny olona ohatra zany koa ny mitrondro omenandreo mpianatra de zaraina fa isaorany an'Andriamanitra voky daholo ny olona manalina fa mampahery be mbola nisy ambiny any koa tam'izany fotoana izany zany ny pirofo manambara fa na Jesosy tena ny aza de resy lahatra mihitsiny fa ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra de mitahiry zava-miafina goavana eo anatren'Andriamanitra any amin'ny filazantsara ny Jaona 1:10 zao de misy tantaran'ny lehilahy anankiray atao hoe Lazarosy zay ambarany tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny 7 sy 1 rehefa tonga tao amin'ny fasana Jesosy de niandrandra lanitra sady misaotra izy hoe raha eo misaotra anao ahako fa raha za de fantatro fa miaino mandrakariva ianao nampiasainy Jesosy ndraiky teo tony fisaorana mba ho lakilehana fagagana Lazarosy efa nalevina nandritry ny 3 andro Lazarosy efa tsy natenainy ho velona intsony Lazarosy efa very Marisy Marta efa maimbo Lazarosy efa tsy natenainy intsony satria efa maty efa nalevina tao pasana fa ny fisaorana zay ainy Jesosy Kristy ny sekreany na tonga ny fagagana nitsangana amin'ny maty hoy aho androany mamaraparana zao afatra izao ndao tsika hianatra isotra an'Andriamanitra fa tsy avelatsika andende ho azy misaorana fa tovy resy lahatra ny ainam-pona ho any fa kay mitahiry zava-miafina amin'ny fisaorana rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra ianao de taka niseho io afaka isy zavatra lehibe tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra rehefa tena misaotra an'Andriamanitra ianao afaka isy fananganana magaga ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ka hoy aho averiko ihany ny fanentanana izay fiangonana re fiandrona kely manasa atsika rehetra tsika dravaka na izy ianao na izy eny mety mivavaka any amin'ny fiangonana hafa ianao ve anara-piangonana fotsiny ny hafa fa Jesosy raha ihany andao tsika mba hanokana ny fotoana io isaorantsika an'Andriamanitra mety ozy ianao ady ngeny natrehako tamin'ity nytaony ty olana ngeny natrehako tamin'ity taony ty fampitena sy faravana ngeny natrehako taty nytaony ty be de be zavatra rava sy potika tamin'ny fiainako tamin'ity taony ty andao isaotra an'Andriamanitra fa zany teny amintsika fa mbadika misaorana afaka mbola isy fagagana ty taona 2019 ity ary afaka itsena ny taona 20 amin'ny fandraisena sy ny fiobina lehibe ianao fa manasanao ako tongafo alahady fa 5 volana Desambra amin'ny 7 ora amin'ny 7 ora ary amin'ny 2 ora ao anatin'izany de andaotsika isaotra sady hitondra fanampisaorana eo anatrehan'Andriamanitra Davida de niteny manao hoe inona mba havaliko an Jehova ozy no so rehetrarehetra nataony tamiko andeha anaritra fanampisaorana eo an-tranon'Andriamanitra ozy de eo anatrehan'ny olona masina akoatrany hoe fisaorantsika an'Andriamanitra de hitondra fanampisaorantsika mafaly an'Andriamanitra zany mahita ny tantaran'ilay lehilahy teo noahako any amin'ny Genesis 19 any 20 sy 20 rehefa tafavoaka tao amin'ny samy fiara rehefa nitsahatra ny safidrano de na isaotra an'Andriamanitra noa sady nametraka ny fanatitra teo ambony altara rehefa tonga tany amin'Andriamanitra niantraka azy tamin'ny fanatitra nataony noa de voalaza ny baiboly fa nanapa-kevitra Andriamanitra hoe tsy andozona ny tany intsony ary noa satria nahazo fanampisaoran'Andriamanitra miantso atsika rehetra ako ny fahaizana misaotra de miantso fitohizam-pagagana miantso fitohizam-pitahina miantso fanambinana ka andaotsika isaotra an'Andriamanitra manasa anareo rehetrarehetra izay tongava tompoko fa fahasoavana zany mahita toroteny amin'ny telefony ianao isakasabotsy alahady tongava manasa anao andao isaotra mientoroteny anao amin'ny radio amin'ny alalazao fiangonan'Andriamanitra izao andao isaotra an'Andriamanitra amin'ny alahady
fa 10 volana desambra izao a maraina tontolony andro mafito am sivy am'raiky amby folo raha misy mitsika moa zany hoe mety tsy mbola mahita nytoerana refy androndra kely de numéro telefôna zany a efa io a vata fahita lavitra ka ivavaky sika am'izao fotoana zao tomboka famaranana ny fotoana petrao fonao ny tananao a raha tena resy lahatra anao zavatra atao aminao Andriamanitra raha marary anao petrao fatra maranao tananao fivavaky sika Andriamanitra rainay zay tsara indrindra ny an-danitra misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ako ninona zavatra nitranga sy niseho tamin'ny fiainanay de isotra anao zay tompo tena isotra anao zay satria nodidinao tokoa zay isotra misotra ny amin'ny fitondranao fitantananao fitahinao fanambinanao ny famonjenao ny fanahinay mba tsy ho very de misotra betsaka tompo Andriamanitra Jesosy eo am'izao fotoana zao de mivavaka ho azy marary mamindra fo aminy de sitrano ny aretina aoka ho ritra mifanahitainana amin'ny vatany sy ny nofony ray manontolo niza ao anatina olana ao anaty fahasairanana amin'ny anarany Jesosy voatazo olona izao afaka ny olana foana ny fahasairanana mitsahatra ny fahoriny rava daholo zay karazana ady netiny devoly sy ny ozona teo amin'ny fiainany amin'ny anarany Jesosy Kristy aoko voatany olona sotra Jesosy eo amen de miraro fitain'Andriamanitra amintsika rehetra tomboka amin'ny herin'indray raha sitrapon'Andriamanitra eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana Refy androndra kely